Nanohy ny asa fanasoavana ny mpiarabelona tany amin'ny commune rurale Ambinanony any akaiky ny Savalaina iny ny Lions Club International Tomasina ny farany herinandro teo. Zazalahy efapolo mirala no natao famorana vaobe mba ho fanohanana sy fanampiana ireo ray aman-dreny izay hita fa tena sahirana amin'ny fikarakarana izany famorana ny zazalahy izany. Voalohany ny zava-dehibe azy tokoa dia atao hoe sehatra anankiray ampisehoana ary ny hanaovana handraisana tanana ny filan'ireo olona izay aty amin'ny faritra maro, ary anisan'izany ny faritra eto amin'ity faritra commune Ambinanony na ireo faritra Savalaina eto amin'ny PK 62 ity, izany hoe araka ny tanjona dia nieritreretina ny hoe mijerevana ny filan'ilay olona na ny besoin de communauté araka ny tanjona ny gouverneur malagasy, ny gouverneur ny Lions Club International dia nijerena satria anisan'ny ilainy vahoaka eto satria no ny fahasahiranan'ny olona dia maro amin'ireo olona no tsy afaka akory manatanteraka an'izany fomba tsotra dia tsotra amin'ny famoran-jaza izany. Dia niezaka ny Lions Club nitondrany na ny zavatra zao atao amin'ny teknika moderne dia moderne, izany hoe maimaimpona tsy angalam-bola nefa mba ahafahana mahazo ireo zaza ty ambanivohitra ny anjara masoandro mba mahazo toerana tany an-drenivohitra ireny. Mbola mibaby olana ity fokotany ity noho ny tsy fanan'izy ireo tobim-pahasalamana. Misy karazana aretina zany aminay aty, aretina atao hoe belarzozy. Io zany vokatra avy amin'ny rano maloto zany ny tena azahoana anazy zany. Efa misy roa zany aminay aketo zany mitratra ny aretina io zany. Rehefa nitilita amin'ny dokotera dia hita fa misy belarzozy zany. Hatramin'izao zany dia mbola mitsabo. Raha ny etaetako zao dia tokony hoe mba hikarakarain'ny fanjakana zany izay aty amin'ny resaka rano madio. Satria ilay rano maloto zany tonga avy aretina io. Toeram-pivoahana koa zany mbola tsy te hary fomba loatra. Fa miezaka ihany le mpanentana ma hoe magnentana le vahoaka mba hoe hagnano lavapiringa. Nefa hatramin'izao zany mbola tsy dia zatra le olona dia misy mahavita, misy ny tsy mahavita. Ary ny zavatra tena irina zany dia misy hôpitaly zany aty amin'ny faritra misy anay mba magnamoramora zany ny fitsaboana zany. Saiky tafiditra ao anatin'ny sahan'asa sosialy hiantsoroan'ny Lions Club International Tomasina avokoa ireo sehatry ny fahasalamana sy ny tontolo iainana ireo, hoy ny filoha am-perinasa ankehitriny. Ny Lions Club dia fikambanana ary fahafantarantsika menakavy azy amin'izay anaran'izay Lions Club International ary firenena manjatony maro eto ambonin'ny tany no iasan'ny Lions Club International. Anisan'izany dia misy ny atao hoe club dia misy eto Madagasikara ary misy tsika eto Tamatavy dia anisan'ny zokonjokony indrindra teto Madagasikara satria anisan'ny club antsangana fahatelo teto Madagasikara. Tomasina fotsiny raha resahana dia efa ankalaza fahadimy amby dimampolo taona na 55 anniversaire zany ny Lions Club ny Tamatavy. Ny asa tena ndraiky atao Lions Club angamba dia tsara ho fantatritsika fa ny Lions Club dia fikambanana manao asa soa manampy ny mpiarabelona aminy servira fa tsy mitady tambony na mitady takalony na maka tombony fa miezaka kosa mitady ny zavatra ilain'ny olona sy ny zavatra mahasoan'ny olona na hatrany amin'ny zavatra hoe fiarahamonina zany ny manodidina ny environnement dia eo amin'ny resaka fampianarana, eo koa ny resaka indrindra izay hitantsika ny asan'ny Lions Club amin'ny fijerenan'ny maso na ny katarakta zany, anisan'izany koa amin'ny resaka fahasalamana toy ireny atao hoe diabeta izay hitantsika ireny fihetsiketsehana ny araha-miasa tamin'ny Amadiaty eto Tomasina ireny dia ny Lions Club no manampy ao ambadika manentana fanentahana asa maromaro izay ataon'ny Lions Club ireny. Ina tompony zavatra iandry? Araka ny resako teo dia efa nataoko natsitrika ihany hoe iraisam-pirenena Lions Club International. Misy lehibe izay misy any États-Unis, misy kosa nefa ny atao hoe district izay tantany ny gouverneur. Ary natombony tamin'izany tsika teto Madagasikara tamin'ny fotoana ity satria dia malagasy, teratany malagasy ny gouverneur amin'ny fotoana fiasana 13 sy 14 dia ny gouverneur Léon Manana dia malagasy ary zavatra miandry ny club zao amin'ny tamin'ny fotoana ity dia ny fandalovana isa-taona ny gouverneur dia tsy maintsy mandalo. Misy firenena ao amin'ny district 403B, misy firenena eo amin'ny 420 eo. Anisan'izany tsika Madagasikara aty amin'ny Oceane Indiana dia ho avy eto Tomasina izy hamangy atsika amin'ny 20 Aogositra ho avy zao andro talata izy io. Eto dia atao hoe fahasoavana lehibe ho antsika ho an'ny club ary tsika koa atsika Tomasina satria amin'ny fotoana io no ahafahan'ny vahoakan'ny Tomasina avy amin'ny alalan'ny club ny Tamatavy mampita
ny hitahita sy ny zavatra mety ilaina asoantsika ny Tamatavy, zany hoe raha tsorona dia ny Lions Club zany no ny club ny Tamatavy anisan'ny hampita ny teny sy ny hetaheta avy aty amintsika vahoakan'ny Tomasina arakaraka ny zavatra ilaintsika eo amin'ny lafiny ara-tsosialy na ny environnement io ho ampitaina amin'ny gouverneur amin'ny fandalovana eto fitsidiana amin'ny fomba ofisialy no ataony eto. Zay no atao hoe zavatra goavana zay miara ny Lions Club na ny club ny Tamatavy ary indrindra itsika vahoakan'ny Tomasina dia mahafaly anay ao amin'ny Lions Club Tomasina sahady zany ny mampita ary mizara amintsika Tomasina zany zava-baovao sy zava-mahasoa andalo eto Tomasina zany tompoko. Hatramin'izay gouverneur faha-efatra amin'ny Malagasy zany no mitantana izao ho an'ny district 403B raha roa tamin'ireo dia saika avy teto Tomasina avokoa.